Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alléluia. Avivaliana lehibe indray lasana babalana miarana amintsika amin'izao fotoana izao. Faly be indray tena koa miarana aminao eto anio amin'ny alalan'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay raha amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia miarabantsika rehetrarehetra tahin'ny tompo daholo fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany ny Jesosy anapaka anatintsika tsirairay avy izay tonga eto amin'ity androany ity. Faly be izay miona aminareo ary teteny aminareo mahareta hatramin'ny farany. Ary teteny koa raha androany no voatonga miaraka aminay eto dia ampifaliana ny tenenako anao hoe tsy kisendrasendra kory nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia mahareta hatramin'ny farany. Alleluia. Adinay sasany raha antsika eto tena marina tsy dia hely zany raha ianona tenin'Andriamanitra. Alleluia. Faly miaraka aminao eto ary matoka fa tsy hitaka ny idirinao eto ny voanao eto fa raha kivikivy ianao hiditra teto ahery ianao miala eto. Alleluia. Dia tsy kisendrasendra koa ny nahatongavanao eto. Iny tompo ihany koa marina teny mampionina misy olona ambadika ao mijery antsika amin'ny YouTube, tsy manana compte Facebook fa mijery antsika amin'ny YouTube izy maharaka ny zavarehetra mitranga eto izy dia miarabanareo izay mijery ny YouTube dia miarabanareo koa izay ao ambadibadika ao anaty Telegram, ao anaty WhatsApp ao no mijery iny tompo ihany koa anisan'izany ny rana baviaina. Fa arabaiko aloha isika rehetrarehetra izay tonga voalohany teto Menatsodrano dia Ranabavy Kodanela afa-tsy Belzika niditra voalohany teto androany. Izay tafiditra voalohany moa dia Menatsodrano ka ny Tsodrano izay tenenina ho an'ny Ranabavy Kodaleonia Kodanela azafady dia ampiarahana aminareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine, any Madagasikara satria nareo dia ratsiratsy connexion. Ka dia tahin'ny tompo Ranabavy Kodanela, Ranabavy rehetrarehetra sy ny rahalahy izay any Madagasikara, any Koweït, Arabie Saoudite sy any Chine. Ity Tsodrano androany Isaia 2:1-7 aminaran'i Jesosy manao hoe indro Andriamanitra ny famonjena dia atoky fa tsy mba tahotra fa Jehovah Tompo no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy. Koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Amin'ny fifaliana no atsakanareo loharano mpamonjena dia misotroa midiova. Halleluia. Amin'ny loharano mpamonjena. Tahin'ny tompo isika rehetra Isaia 2:1-7 Tsodrano amin'ity androany ity. Tahin'i Jesosy Kodanela, Ranabavy Lina artisanat de Madagasikara. Tahin'i Jesosy i Marina Tiana, Kodaleoni, Erika Raka,
tiana rakotoarzaka Elizatsiala, alleloia. Kadaka malala tahiny Jesosy erikaraka felana rakoto, tonga soa itody rahony soa tahiny Jesosy, Elizatsiala soameva sandolanirina marijo mampionina fahombiazana fitahina antra Clarisy Yama razana soa Sylvie nambina tsiry amboaramiel Ralalin asany apôstôly tonga soa razana Monika rana vavy mihaja Jesosy mpandresy tonga soa daholo ny aina maheny soa halleloia. Tojo Mikael tojo Jesosy mandrakizay tojo Mikael ihany koa moa ao ihany koa i Andony Irina Suzelle tonga soa ao ihany koa i Bert Sava tahiny Jesosy Angelina Rodriguez tonga soa i Love Litina, alleluia. Zay ngamba no mbola tsy voaravako dia tahiny tompontsika menakavy tonga soa maharitatra amin'ny farany dia Jesosy amaly fity amin'ny fahatokavanareo eto rarasina vavy malala, alleluia. Andao alohantsika milo zavatra eny, andao tsika hivavaka mametraka amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra ka dia andao mampandrosoantsika ny anavavitsika razana Monika avao Koet eo izy nivavaka fanomboana ametraka amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tahiny Jesosy rana vavy Monika anao ny fitenenana. Miandry kely tsika toko azafady. Tahiny pastera, tahiny tompontsika rehetra izay mifanaraka fiambinana mbola hiaravafantsika hanomboka ny fotoana. Jesosy nisotranao izay no fitiavanao anay. Mankasitrika anao izay Andriamanitra satria mbola no fitiavanao sy famindramponao nahatoy izao zahay. Tantanana narovinao izay nandritra ny tontolo andronay nahatratra izao alina mangina izao. Misaotra Jesosy fa no fitiavanao nahatoy izao zahay. Ny fonanay ho tinatrianao Andriamanitra izay rehetra izay tsy afaka sitraponao izay nataonay na izay tao anatin'ny fonay lariny na izay nijarivan'ny masonay na izay samboriny tananay Andriamanitra. Mamindrafo aminay maminany ka Jesosy malalako. Diova amin'ny ranao zahay mba ho fakeliko avelany eliko Jesosy malala tovy tafakambana aminao zahay amin'izao alina mangina izao eto amin'ity fandaharana ity Jesosy. Sisy miafy aminany aminay reto. Hitanao fo ny lalina izay nalehanay tamin'ity androany ity. Hitanao ilay tanatin'ny fonay ny zavatra izay nisaintsainanay Jehova. Sisy miafy aminao. Ankehitriny Jesosy malalako. Tonga ny fotoana izay anay ianarana ny teninao dia napetraka izao fotoana mamy izao Jesosy eo amin'ny an-tananao. Zava-poan'Andriamanitra zavatra izay ataonay eto raha tsisy ny fanatrianao. Mangataka ny herin'ny fananao hiasa mahery Jesosy malalako. Anao ny hanositry ny mpanomponao izay tonga teny pastera melabelatra fafafirenena izay piainiko Jesosy malala tena hoe volovoleny fonay mba tena hoe toetra ao anatinay mba te fonay izay teny amitondrina ny mpanomponao amin'ity androany ity dia matoky izay Jesosy malala fa anatrika eto anao ary ny herinao ny hiasa Jesosy malala dia vorisy ny Satana dia tsy afaka anelingelinanay eto. Ary ny ranao Jesosy malala ny andrakofona ny connexion ny fitaovana rehetrarehetra izay entinay eto Jesosy malala dia misaotra anao Jesosy amin'ny sandraty anao fa tianay be ianao maninay anao dia voninahitra ho anao dia razilaza ho anao Jesosy dia finganiko namanay izay mba maniry hiaraka aminay eto amin'izao fotoana izao Jesosy malala dia misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra nanavavy razana Monika isika tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentin'izay.
de tahiny tompo ianao Maria Hortensine Andoandry Rodine Maria Arabaina Azaskapatitsy adiniko moa le lavitsy indrindra am'le zandriko $100 nirina fa anniversaire no maly de tsy voatoniko teto de androany koa anniversaire ny Andoandry de samy irary soany $100 tsika sy Andoandry fa maly anniversaire ny $100 androany anniversaire ny Andoandry de tahiny tomponareo mirahavavy de hoela velona mba fahasoavan'Andriamanitra omeny heritanjaka fahasalamana hatrany ho ambinina amin'ny zavatra rehetra. Tahiny Jesosy miaratsiny $100 fa androany atambatra ny fiarabananareo mirahavavy. Selina Rosemina tahiny Jesosy kadaka malala Zamina kamaradiny Jesosy tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Halleluia nambintsora Zafy Makrina tahiny Jesosy de zay ka mbola tsy voaravako ataotsika no hira anankiray ary tolotra anareo ampitiavana be ty hira ty izy ty de hira fataonay taloha tany anivon'ny fiangonana tany de mba tiako atao eto indray androany ataotsika hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra lehibe ny fahatsaran'Andriamanitra misaotra mivavazana monika tamin'ny mivavaka matsiro Andriamanitra manakira pasao namaly ianao tombosy de mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleluia andriana nahary ao an-danitra ao ndreto indray ny zavaboarinao fa mihira ho anao ny ambony indrindra amin'ny zavaboary nataon'ny tanan'Andriamanitra no hanome voninahitra azy eto androany hoe ravana mba afaka tena hoe manome voninahitra an'Andriamanitra mbola tafavory eto indray tsika androany betsaka ny ravana ny olona nydao fahafatesina tamin'ity androany ty betsaka ny olona nandeha niditra hôpitaly isika ndreto velonaina soma tsara mino afantahin'Andriamanitra ianao androany ny sakafo ara-dalàna ianao androany narovany tahiny ny asa mandrarahanao. Halleluia de ho tahin'ny tompany Alita Sanina Antonia tonga soa Antonia Marina Tianako efa narabaiko teo de tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Eliza Tsiala dao ataotsika tirity de olona tirity tsika hiditra avy hatrany amin'ny toriteny zay hoentin'ny ranabavitsika kadaka malala hitondra toriteny androany. Tahiny tompo Jonatana tonga soa koa Jonatana ndao ary lasa aritsika mino finaritra daholo. Fanzara
Alleloia, tsara Andriamanitra ambarao ny hatsarany fa miavao tsy mety lany isan'andro miavavao foana ny fahatsaran'Andriamanitra tsy mety lany hatsarana Andriamanitra aza mahatonga antsika tsy mety leo an'Andriamanitra satria isan'andro dia mahita inona foana tsika mahita fahatsarana ho aminy foana. Alleloia, tsara Andriamanitra ry havana, tena tsara, tena farak'izay tsara tsy misy oatra anazy. Tahiny tompany antsika menakavy andao ary sika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra andao ampandrosoantsika ranabavitsika kadaka hitondra tenin'Andriamanitra fampatsivana kely hoe amin'ny talata ho avy zao dia anatotosan'ny anatanteraka ny alim-bavaky ny Pasika isika. Aikra Joelson Sirina Rozmina tahiny Jesosy nareo ando andria mampionina tonga soa daholo. Anatanteraka ny alim-bavaky ny Pasika isika. Misy aminareo fa miteny sady aty amin'ny MP hoe hiditra amin'ilay groupe dia ny angatahako aminareo aloha amin'ny zoma ohatry zao mihitsy nareo vao manomboka manoratra anarana satria raha zao nareo dia mandefa dia mbola misy message maromaro miditra ao amin'ny boatiko ao dia manjary lasany ambabe dia tsy tadidiko intsony nareo amin'ny zoma hoe iza mbola le hiditra ihany koa satria dia mila misoratra anarana izay ary hitandrina Pasika aminay amin'ny talata. Ka ny fisoratana anarana dia amin'ny zoma ho avy zao zany hoe amin'ny zoma ao anaty fandarana ohatry zao zany nareo mandefa MP amiko na amin'ny Messenger na amin'ny WhatsApp na amin'ny Telegram na telefônina koa ary dia ampidiriko nanaovako zoma alina aorian'ny fandarana ohatry zao zany tsika dia micréer an'ilay groupe Pasika 2023 Akiradio dia atsofoko ao daholo nareo miaraka amin'ny groupe izay maharesy dia ao antsika mifankalala sy miresaka ao. Ka raha sitrakareo dia ny ampitso maraina tsika dia efa hiaraka anao commencement ny sabata aloha hiaraka ilomano anatin'ny tontolo mifanahy masina hiaraka anaty fiderana dia hitanareo fa sabata tsika misy an'ilay fiderana ataontsika rehefa sabata alina iny sabata aorian'ny toloteny iny ilay raha ny groupe izay maresy dia raha tianareo koa dia nareo koa afaka hipotra eo amin'izay. Alleloia, satria efa anatin'ilay groupe nareo dia lancena ny Zoom satria mila manana Zoom ianareo dia ao anaty Zoom zany no nataterahantsika ny Pasika. Ao anaty Zoom koa nataterahantsika ny fiderana. Renareo mipotra eo amin'ny écran rehefa sabata ireny dia afaka tonga eo ihany koa zany nareo. Fa ny zavatra manina tahiny Jesosy. Alleloia. Izy koa mbola tsy voarambako. Zay zany. Efa misy nandeha pasady nareo hoe zahako hiditra amin'ny groupe dia raha mba mety aminareo raha tsy mana irana nareo dia alao amin'ny zoma mihitsy vao mandoratra amin'izay tsy adiniko. Tahiny tompo. Mahireza daholo, daholo tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ampandrosotsika ary ranabavitsika kadaka hitondra antsika ao anaty tenin'Andriamanitra. Raha iso ny baibolinao mino afa efa nahakatoerana tsara. Ihainy toroteny tsika aoriana ny toroteny ny takany mazatra miverina eto indray mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Jesosy ary meno finaritra daholo. Tahiny tompo ranabavitsika kadaka anao ny fitenenana. Jesosy pastera dia tahiny Jesosy daholontsika rehetra dia fanjay zany rehefa malala hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity arivatia dia ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko amintsika amin'ity arivatia rehefa malala dia ho hitantsika ao amin'ny Jaona toko 5:10 andininy 5 ka hatramin'ny 7. Jaona toko 5:10 andininy 5 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika zany rehefa malala dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandy eo ambony ny fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampany ary ny fahaisan'i Jesosy sy ny mpianany. Ny
izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray kamiko ary izao ao aminy dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na inona na inona raha misy tsy miray amiko dia ariana ny ivelany tahaka ny sampany izay malazo ary angonina izy ka tsy mpianatin'ny afo dia ho may raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Alleluia, amen. Izany tenin'Andriamanitra izany indray rehefa malala no entiko hifampizarana amintsika amin'ity hariva ity. Eto ny tenin'Andriamanitra rehefa malala dia miteny hoe fahavokarana ary ny firaisana. Ny firaisana amin'Andriamanitra. Izany hoe firaisana amin' Jesosy Kristy. Inona moa ny tanjona no tiana ny tenin'Andriamanitra eto rehefa malala? Dia ny hoe miraika amin'i Jesosy, ny firaisana amin'Andriamanitra. Ahoana moa izany hoe miray amin'Andriamanitra izany rehefa malala? Ary ny fahavokarana. Samy hafa misy ny rehefa malala. Ohatra rehefa malala samy hafa misy ny hafa malala ny olona mamboly sy ny tena mpamboly. Ny mamboly ry havana mamboly ihany izy ohatrany hoe nafafafy tena vokatra ihany izy. Mety hoe manondraka izy fa sy manondraka isan'andro fa vokatra eny. Fa ny mpamboly kosa ry hava malala dia fototrasany io ry hava malala mila mikolokolo ry hava malala manondraka tondrana isan'andro asina zezika isan'andro asina zezika. Ohatrany hoe raha misy biby mihinana ny volo dia asina DDT ohatrany hoe asina fanafody. Tena hoe karakaraina, kolokoloina isan'andro ry havana. Fa ny mamboly kosa ry hava malala dia zavatra hoe volena fotsiny na le fanafafy dia mety ny vokatra dia hoe mihinana. Tsy mitovy misy ny vokatra azon'ireo roa reo ry havana malala, tsy mitovy satria ny mamboly mety hoe nahazo tsy haiko ray volany, roa volany, telo volany tsy haiko. Fa ny mpamboly kosa ry hava malala tena mety mikalesa satria asany isan'andro ry havana tondraina kolokoloina mba ahavokatra bebe kokoa dia kolokoloina isan'andro. Dia ny ara-panahintsika ry hava malala dia ohatra an'izany ry havana. Mizara roa ny kristianina ry hava malala. Misy ny kristianina fa zatra hoe mandeha any l'eglizy ohatra mandeha mivavaka. Ohatrany hoe efa nizary ny ray aman-dreniny an'izany izy tambola kely dia mandeha mivavaka dia ohatrany hoe fahazarana hoe tonga ny alahady dia tsy maintsy andeha hivavaka satria zavatra efa mahazatra. Fa hafa kosa ny kristianina ry hava malala izay mikolokolo ny ara-panainy isan'andro ry havana. Tena hoe io ny fototra ny ry havana, io ny fototra ny ainany d'Andriamanitra. Izany hoe ara-panainy mikolokolo isan'andro ry havana. Tsy mitovy ny vokatra azo amin'ireo zavatra reo. Ary eto Andriamanitra dia izany no tian'Andriamanitra ho tenenina eto ry havana. Ary inona moa ry hava malala ny tian'Andriamanitra tenenina hoe izay miray amiko. Izany hoe inona moa izany hoe miray? Inona izany hoe ny firaisana? Amin'inona ahafantarantsika hoe ny miray amin'Andriamanitra ry havana? Dia ny zavatra iraisantsika amin'Andriamanitra ry hava malala dia amin'ny alalan'ny vavaka ry hava malala, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ry hava malala. Izay tenin'Andriamanitra hoentiny mpanompo ny pastera isan'andro eto dia io no hiaratsasika amin'Andriamanitra. Izay hoe izay teny n'Andriamanitra io ry hava malala no iraisantsika amin'Andriamanitra. Ny vavaka izay ho azy nataontsika io no irasantsika amin'Andriamanitra ry havana. Ka izay mandray ny tenin'Andriamanitra ry hava malala ozy Jesosy eto ozy ny tenin'Andriamanitra eto dia mahavokatra be. Izany hoe isan'andro ry havana mahavokatra ry havana. Ary tsy ho very ry hava malala. Izany hoe tsika ry hava malala na rehefa miaraka amin'Andriamanitra ry hava malala dia tsy ho very tsika. Izany hoe firaisantsika amin'Andriamanitra ry hava malala mivokatra tsika. Io lakile hidirantsika ry havana. Io ny fahavokaratsika. Io lakile io ny firaisantsika amin'Andriamanitra ry hava malala. Io ny lakileny. Dia mahavokatra be tsika ry hava malala rehefa miraika amin'Andriamanitra. Fa rehefa misaraka amin'Andriamanitra kosa tsika oziny dia ho very tsika ry havana.
arina anivelana izay tsy miaraka amin'Andriamanitra ohatran'ny sampany. Hitanareo ny voaloboka ry Havamalala rehefa tsy voatonjaka, rehefa raha tsy fikarakara ry havana dia malazo ry Havamalala, dia arina ohatr'izany koa tsika ry Havamalala. Ka eto ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tena mampirisika tsika hiaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny alalan'ny teniny ry Havamalala, amin'ny alalan'ny firaisana amin'Andriamanitra ry Havamalala. Mila kolokoloina io ara-panaitsika io ry havana. Aza atao ohatran'ny mpanompon'Andriamanitra sasany ry Havamalala hoe zatra mandeha any am-piangonana fotsiny, efa hoe fazarana, tsy maintsy miteny tenin'Andriamanitra ohatran'ny olona rehetra. Tia ry havana, tsika ry havana ohatran'ny zavatra kolokoloitsika, tiatsika ohatran'ny zavatra tiatsika dia tena kolokoloitsika isanandro mba tsy ho very ny ara-panaitsika ry Havamalala. Mba tsy atao fahazarana fotsiny ry Havamalala, fa tena atao avokatra bebe kokoa eo anaty an'Andriamanitra ry havana. Ataotsika ny fiarasantsika amin'Andriamanitra dia misy ny vavaka ry havana, mivavaka amin'Andriamanitra tsika ry havana malala, mba iraisantsika amin'Andriamanitra ry Havamalala. Fa io amin'io ihany lakle hidirantsika any an-danitra ry havana, io ihany lakle amohan'Andriamanitra ny vavahady izay hidirantsika. Mba tsy te ho verytsika zanak'Andriamanitra fa teto ihany tsika, fa zanak'Andriamanitra ihany tsika ry Havamalala, dia tena hoe mba tsy very hevitra fotsika, lany andro fotsika ry Havamalala rehefa nanompo an'Andriamanitra ihany tsika ka namboly. Nefa ry Havamalala tsy dia navokatra be, fa mila tena mavokatra bebe koa ry Havamalala mba hidirantsika, amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry Havamalala. Izay miaraka amin'Andriamanitra ry Havamalala dia tsy ho very, fa Andriamanitra dia tiatsika ry Havamalala, ary tiatsika foana Andriamanitra ry havana. Tsisy zany Andriamanitra tsy tiatsika zany ry Havamalala. Ary tiany iraika, tiany fampiresaka amin'Andriamanitra, tiany tsika mba hoe miray amin'Andriamanitra ry Havamalala, mba tsy hahavery antsika ry havana malala. Amen. Na inona taonao, na inona taonao ka eo amin'ny anarana miaraka amin'Andriamanitra dia mahavokatra foana ianao. Amen. Fa rehefa kosa ianao ry havana ka tsy miray amin'Andriamanitra dia arinany amin'ny hafa ianao. Ka mino ry Havamalala fa tena hoe samby te havokatra daholo tsika zanak'Andriamanitra ry havana. Rehefa amboly ihany tsika ry Havamalala, tonga dia aleo ataotsika tena vokatra ny ara-panaitsika ry Havamalala, mba hidirantsika ao amin'Andriamanitra ry havana, mba tsy ho verytsika ry Havamalala, mba tetoentsika mihaino tenin'Andriamanitra isanandro ry Havamalala, nefa tsika ho very ka dia an'izao ry Havamalala, raha mbola misy misalasala amintsika ry Havamalala, dia manantona n'Andriamanitra, miraisana n'Andriamanitra. Tondrao io zavatra isanandro velomy io ara-panahinao io ry Havamalala. Tondrao rano io isanandro ry havana, mba tsy ho very. Izany hoe fitondrantsika ry Havamalala dia amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny Baiboly ry Havamalala, amin'ny alalan'ny firaisana amin'Andriamanitra ry Havamalala. Miresaka amin'Andriamanitra tsika ry Havamalala isanandro. Misy zavatra ataonao ry Havamalala dia mivavaha ry Havamalala, fa Andriamanitra dia miaino antsika foana ry Havamalala, tsy manary antsika Andriamanitra. Ary tiatsika izy, tiana avokatra tsika, fa izy miaraka amin'Andriamanitra ry havana dia avokatra be ry havana, aniry be ry Havamalala. Mila tondrana io ry havana. Ka mino za ry Havamalala fa zany teny foy izany ry Havamalala dia samby nampitondra fahasoava ampanayitsika tsiraray avy. Dia mino za ry havana fa manomboka androany tsika ry Havamalala dia tena hoe hiaraka amin'Andriamanitra, tena hoe iray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, mba tsy ho variana ry Havamalala, mba tsy ho tafatory amin'izao fotoana efa mandalo izao ry Havamalala. Efa tena tonga Jesosy ry Havamalala dia mila mifoha tsika, mila manondraka tsika isanandro, mila hoe tena miray amin'Andriamanitra tsika, tena mila voazina ny ara-panaitsika ry havana. Aza matoritory ry havana, mivavaha ry havana, mamaky Baiboly ry Havamalala, fa ao amin'ity anatin'ity Baiboly ity ny tenin'Andriamanitra mila mamelombelona ny ara-panaitsika isanandro dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ry Havamalala. Ka tsika efa zanak'Andriamanitra dia tsiny foana tsika, vao mainka tsian'Andriamanitra foana tsika. Aza vela ho ankatsika, aza vela ho maina, fa ataovy hoe tena hoe voaloboka mamokatra be, ataovy hoe ho vokatra isanandro ny ara-panaitsika. Dia mino ry Havamalala fa tena hoe navelona ny ara-panaitsika izany tenin'Andriamanitra izany ry Havamalala. Dia atsika zanak'Andriamanitra ry havana dia aza
asa variana fa mila velombelona foana ny fanahintsika riavana, mila miray amin'Andriamanitra atsika riavana mba tsy halazo riavana, mba tena hoe hozahanaka Andriamanitra foana riavana, mba tena hoe aniry be ny voaloboka atsika riavana malala. Dia makasitraka atsika rehetra, dia makasitraka ny pastera nanome fitenenana, dia tainy Jesosy. Aleluia, amen. Aleluia. Makasitraka indrindra andranam-bavikadaka tao anatin'izay teny mamy izay noentin'izay Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny maly fitianao andranam-bavikadaka, dia tahin'ny tompo tombositra dia mitombo fahasoavana dia maherezatra any. Misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara fa zava-dehibe tokoa ny fanaovanao ny asan'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Vitany ny anjaranao. Haleluia. Dia misaotra antsika rehetra koa makasitraka an'ireo mpandray anjara rehetra fa mampaheny anjareo foana ny fankasitrahana izay ataontsika tsirairay avy. Dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Fa ny Razafin-dramanana zay efa voarabako teo tonga soa dia misaotra ny tahiny tompo koa nambinitsoa Azafimakirinina. Dia misaotra anareo ihany koa. Tsika moa tsisy olana akory reny maheno feo anjazakely ireny satria mananjanaka izy ary eo ny fotoana fahamanotoro-teny, eo ny zanany tsy maneringelina atsika reny mahafinaritra mihitsy ary maheno an'izay valim-bavaka kely zay, valim-bavaka mantsy zay feo anjazakely renonareo zay tsy maneringelina atsika mihitsy reny fa mahafinaritra. Tahiny tompo misaotra indrindra maherezatra any, tombositra dia mitombo fahasoavana. Haleluia. Eny izy teny kely hitako tary Aigre Joelson mila mampiditra Zoom. So zany nareo dia efa mi-installer Zoom ao amin'ny telefone nareo satria Zoom raha tsy manana Zoom nareo dia sarotra be ny fandraisantsika, sady ny Zoom pratika be ny Zoom anaovana ny fiarahana. Tahiny tompo faharay heritovo tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Filazantsara ny jaona toko 520 andininy 17 no nivakiny ranam-bavitsika. Raha tarina Maria Charline any koa tahiny Jesosy fa mbola tsy narabaiko teo ianao tonga soa. Aleluia. Ho ten'Andriamanitra hoe resaka momba ny soramano dia mifanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampany ary ny firaisan'i Jesosy sy ny mpianiny. Oke vakiko misy ny filazantsara ny jaona toko 520 andininy voalohany hatramin'ny fahavalo ny no vakiko. Ny ranam-bavitsika teo andininy 5 hatramin'ny 7 fa ny akosa vakiko hatramin'ny andininy voalohany hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy vakiko izao. Izany tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko dia izay tsy mamoa dia esoriny, tsy le voaloboka manala fa le mpamboatra. Raha le voaloboka dia satry no eo foana na tsy mamokatra ary averiko. Izany tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio teo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo, tomoera amiko ary za aminareo. Taka ny sampany tsy mahay mamoa azy, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Andininy 5 zany voaloboka ianareo sampany izay miray amiko ary za aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana ivelany taka ny sampany izy ka malazo, ary angoniny izy ka tsipy any anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona ao tonga aminareo izany. Izany no nankalazaina ny raiko izay mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Haleluia. Amen. Jesosy zany voaloboka. Teny mpamboatra an'ilay voaloboka dia Jehovah Andriamanitra. Ary ny sampany dia isika. Ary raha ny tena lalàna tsy hoe raha ny tena lalàna izay mihitsy ny tokony ho izy. Matoatsika miray amin'ny voaloboka io, ka io voaloboka io tena voaloboka. Izany hoe tena ao aminazy mihitsy zany ny mahavoaloboka rehetrarehetra. Inona ny andrasana amin'ny voaloboka? Ny andrasana amin'ny voaloboka io dia ny vonina voaloboka, ny vokatry ny voaloboka, raviny dia voniny. Ary ny raviny sy ny voniny dia aiza no mivoaka, aiza no mipotra amin'ny alalan'izy eny amin'ilay sampany.
le voaloboka zany efa karakarain'ny ray karakarain'Andriamanitra. Alleloia. Tena voaloboka io. Zany hoe tena le qualité tsara ary le tena voaloboka tena ara-dalàna tena mamoa amin'ny fotoanany tena manome tsiro tena izy mitondra ranom-boaloboka tena faraka zay tena tsara. Fa tsy le voaloboka ny amoahany an'izany fa le sampany. Amin'ny alalan'ireny sampany reny no ivoahan'ny voan'ny voaloboka. Sarotiny le mpamboatra ny voaloboka, sarotiny ny Andriamanitra. Sampany rehetra zay tsy mamozy izy dia esoriny. Be dia be zany ny olona mitambatra amin'ilay voaloboka fa sampana tsy mamoa dia esoriny ilay izy, tsy esorin'ilay voaloboka. Araka ny teny hoe satrin'i Jesosy tsika ho eo foana. Jesosy kely havana le any amin'ny Andriamanitra sarotiny mba hamoazana. Andriamanitra sarotiny amin'ny voaloboka io, tsy tiany mihitsy hoe eo ihany feno sampany nefa tsy mamoa. Fa ny zavatra ataony zay tsy mamoa dia esoriny, tsy tambatra amin'ilay voaloboka. Hoy izy zay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa, zany hoe na mamoa kely ary ianao fa mamoa. Alleluia. Dao rehefa na hamoa dia kely aza aloha. Fa rehefa hamoazantsika kely iny atonga an'Andriamanitra n'inona? Amboariny mba hamoa bebe kokoa. Misy ten'Andriamanitra ny amin'ny Luka 13:12. Misy an'ilay tantaran'ilay aviavy tsy namoa. Luka 13:12 dia ny fahenina. Aminaran'ny Jesosy ary nanao ty fanoharany ty koa izy hoe Luka 13:12 dia ny fahenina. Nisy olona nanana aviavy nambolena teo tany-boalobony. Dia nakeo izy ka nitady voa taminy fa tsy nahita. Ka dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tany-boaloboko, indreo fa 3 taona azo teto amin'ity nitady voa tamin'ity aviavy ty fa tsy nahita. Kapao io. Nahoana iny manimba ny tany? Satria saro-piaro le tompona tany-bola eo fotsiny le aviavy ngeza be mitroka ny zezika, mitroka ny tsiron'ny tany, mitroka ny fitahiana, mitroka ny fahasoavana, fa tsisy voa mihitsy. Isika tokony mamoa. Tsika ry havana rehefa mitambatra amin'i Jesosy, isika kristianina reto tena tokony mamoa. Fa zao ny tenin'ilay mpamboatra, tompoko, rehefa nasena ny kapaina zany, aleo sisy alao ihany izy amin'ity taona ity, avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadoko manodidina azy ka asiko zezika, angamba mba hamoa izy. Fa raha zany dia misy kapainao ihany. Dia tonga dia azotsika tsaina fa Jesosy ty mpamboatra ty indray eto. Raha ny sitrapon'i Jesosy tsisy kapaina zany tsika rehetrarehetra reto. Fa na inona mety fahalementsika sy faharatsitsika, raha Jesosy ny antaninao, mety hozy Jesosy alao izy Andriamanitra mba afonjeo, alao izy mba voafonjy Andriamanitra, alao mba mboariko aza mbola laina aloha, aza mbola tapahana aloha. Fa ny problème amin'ny resaka voaloboka ity, tsy le voaloboka ny manapa-kevitra fa le mpamboatra. Ary le mpamboatra tena miteny hoe esoriny zay tsy mamoa. Antaontsika hamoa. Alleluia. Papairanao azonao atao ny mamoa. Ao amin'i Jesosy azontsika atao ny mamoa. Ny olona zany vao mitambatra amin'i Jesosy, vao mitambatra zany amin'ilay voaloboka ny sampany, dia ny tena marina tokony hamoa daholo. Hoy izy resaka maki Filipianina. Filipianina 4:4 andininy 13:10. Mahay ny zavatra rehetra amin'ny papahery aho. Vao tonga amin'i Jesosy fotsiny zany ny olona ray dia ny olona rehetra tsy mahay na inona ireo lasa mahay ny zavatra rehetra. Gaga ny mpianatra. Ny rahan'i Jesosy ny mpianatra hoe ndana mamoaka demoni, ndana manasitrana marary. Fampijery ny mpianatra. Ahoana rahalahy?
eo zany mpianatra ho alefan'i Jesosy andeha irery am'izay anasitrana ny marary, anangana ny maty, androkany demonia. Tena ny fampijery ny mpianatra ny abany. Andeha tsororona reo izy Jesosy. De ao zany rahalahy, ianao manao an'izany, za mitarika fotoana fa ianao manao an'izany, mamindroka an'izany, aiza na aizako an'izany. Da rehefa misy marary eo, alao za rahalahy manao hira fiterana, manome voninahitra n'Andriamanitra fa semba mametra tanana eo. Aiza na aizako an'izany ozy Petera, aiza na aizako an'izany ozy izy Matio, aiza na aizako an'izany ozy izy ny mpianatra sasany. Tsy nampoziny fa zavatra tsy hainy, fa vao mifandray connecté tamin'i Jesosy fotsiny, connecté tamin'ilay voaloboka le sampana, tonga tena hainy zavatra rehetra ary tonga tena mo. Tsy hoe tsika zany nateraka mba hamo, fa mahatonga antsika mamoa dia ny firaisantsika amin'ny Kristy. Zavatra tsy haintsika daholo ny tena marina le zavatra ataontsika amin'ny fivavahana ireo. Hoe ianao lasa mahay mitondra bavaka, na dia mivavaka eo ny reva na tena tiako nareo raha ohatranavy za taloha tena variana mahita olona mivavaka hoe 10 minitra mahita tenenina, tena variana. Jesosy inona daholo na mivavaka fotsiny, io mivavaka io fotsiny dia fotsiny hoe inona ary ahoana ary zany mivavaka. Fa vao mifandray amin'i Jesosy, mikambana amin'ilay voaloboka ny sampana, dia tonga dia mamoa. Ary inona ny vokatra? Iza moa Jesosy? Jesosy dia Andriamanitra ihany koa. Zanak'Andriamanitra izy. Ary Jesosy tena hoe tadidiko misy sary nitojo tamin'ny alefaka eo raha tsy hitako le sary fa misy sary nitojo tamin'entina nitojo vonina nentina niaraka anao délivrance. Ny olona mpanao délivrance ao anaty messenger tamin'izany tojo moatro zao. Ary inona ary zany atao ka ohatr'izay daholo foana. Zavatra tsy haintsika. Zao izy efa mahavita manao délivrance, alleluia. Satria n'inona? Mikambana tamin'ilay voaloboka. Mahatonga ny Andriamanitra tena tonga dia manala an'ireo izay tsy mamoa, satria tokony hamoa. Ohatran'ny hoe pile zany. Ohatra hoe manana zavatra sy ohatra hoe famantaranandro hoe sa micro sa zavatra dia asiana pile. Raha ny tokony ho izy, vao apetaka amin'ny pile dia mirehatra, ny power ataonao on dia mirehatra. Fa tsy mirehatra dia ataonao inao anatiny iny ary ny pile. Mividy lampe de poche ianao ohatra dia asiana pile. Apetaka ao ny pile, mirehatra ny lampinao. Fa raha ataonao ilay pile nefa ny nividananao ny pile iny mba haniny, mba hampirehatra an'ilay lampy. Zany hoe tokony hamoa zany fa tsy hoe tokony tsy hamoa. Ary tsy tokony mahagaga raha mamoa, fa tokony hagaga raha tsy mamoa. Hoe pile inona ary ty? Pile vita inona ary ty? Any Madagasikara misy mividy batery ianao dia jerenao fasika ny ao anatiny. Dia tsy handeha mihitsy zany batery zany satria fasika ny ao anatiny. Dia tonga dia harina. Tadidiko mihitsy resaka batery zay, nisy olona zay taloha nivarotra batery iray camion tamiko, tena loza. Voasoloika tamin'izay. Tamin'izany mpanao mpandraraby mihitsy tamin'izany. Nisy olona ny hainga avy andro. Olona mpanao politika ao Madagasikara. Mampalahelo nge tsika ao Madagasikara. Tonga dia izy misy ao anaty camion izy tonga dia batery. Ray camion tsy haiko amanjatony. Trinona ny sahanao amin'ireo? Za taloha nanana client ana batery zany tena karana firy namako. Atao miady varitra ke batery vaovao be tsy nisy ohatr'izany. Tadidiny mampionona tsara angamba tamin'izany mbola mpifamofo izy mampionona. Jereko ohatr'izao ilay batery sokafana kely, ay batery vaovao trinona ary ireo. Nataony compte dina varitra to dia ndray camion vidiko ny batery. Tsisy trotra izy fa vola. Tsisy paiement fa tena tonga dia hanina. Vidiko ilay batery to dia nafindra ny batery, lasa izy nandeha.
teoneo ihany dia nateriko tany amin'ny tokony any an-terana dia tany amin'izay vao nisokafana batery tsizy daholy natsoko amin'izay io rangahy io zao valy teniny tamiko afery efa vity zany tokony jery tsara ianao izy izy ka izy eo batery tena tsizy mihitsy ao izy izy tokony teo izy dia niteny maty ampianarary ny atao 4 million ty avana ny lany taminy tranony fotsiny lisany ao anatiny zavatra tsy izy fa tena narary ny atao mpanao politika zany olo zany zany mpanao politika zany fa tsy olona tsotra zany mitondra firenena tamin'izany loza sahirantsika dia atavina moa zany batery zany tokony hanaovana zany fa tsisy mahabatery anazy tonga dia arina tonga dia arina zay mahatonga an'Andriamanitra tonga dia manala tsy afaka fa maninona kozariny dia ratsy fanahy dia esorina satria tsika dia rano tokony izy vao mipetaka amin'ilay vo azafady amin'ilay voaloboka dia tonga dia mamoa ary tsika raha hoe voaloboka dia tsika ny sampany tsy hoe voaloboka dia sampana voaloboka mamoaka paiso na mamoaka pokanelina na mamoaka poma na voatsinefy na mokina azy mampitenina mokina azy fa voaloboka ny andrasana ny vokatry Jesosy tsika zany ohatrany hoe mampiseho anio voaloboka amin'ny alalan'ny sampana no ahitana ny voniny fa ny voaloboka manisy sampana ny ataony azonareo le voaloboka manisy sampana no ataony le voaloboka le tahony be tsy mamoaka voniny fa mila sampany kosa izy amoaka ny voniny zany mahatonga atsika hoe ho vavolombelona koa Jesosy hatrany Jerosalema, Jodia sy Samaria hatrany aparan'ny tany. Hatrany aparan'ny tany zany tsika maninona mamoaka voaloboka. Alleluia. Fa raha ohatra hoe kristiana nefa tsisy vokatra kristiana, tsisy vokatra kristiany aminao, tandremo fa mety hoe sorona ianao. Dia matsika mandray Andriamanitra zany raha tena mampamindra fitiavana io fa inona zany izy eto le manara? Tsy fitiavana fa inona? Andriamanitra izy, ny raiko ny mpamboatra, ny sampany eo amiko izay tsy hoe esoriny, izy manala azy. Ary ny ahitantsika fa tsy Andriamanitra ratsy fanahy io zay mamoa kosa, ny sampandritra zay mamoa kosa, dia atawiny indray amboariny mba hamoa bebe kokoa. Zany hoe sitrak'Andriamanitra ny amoazantsika bebe kokoa, sitrak'Andriamanitra ny amokarantsika. Alleluia. Alleluia. Inona moa reto le zavatra sendra tadidiko mo resaka mokinazy io? Inona moa le zavatra vokatra be amin'ny lalana rivomamy iny le alaina fotsiny eny an-dalana eny rehefa le mivokatra le izy misy zavatra tadidiko tamiko. Ozy mampina ato amin'ny rokato dia fofona mokina dia ato amin'ny rokato le misy fofona zavatra maniry zay amin'ny indrotina rivomamy iny dia alaina fotsiny eny an-dalana izy. Tsara be le zavatra oatra, zavatra mafimafy zay izy. Tsy tadidiko ianarana so mba misy tadidinareo ankoatra ny tonga ato an-tsaiko zay zavatra zay. Tapi sotra amin'ny Erika sy Marie-Jo. Aiza misy voatapi, aiza misy tapi ireny. Misy vatra rehefa aty andafy. Ohatry mampitehinana tapi izy zany. Alleluia. Ajantsika ny amin'ny ny sampany rehetra zay tsy mamoa. Sotra rehetra namoa. Tapi mihitsy n'le izy. Sotra. Tena tapi. Hoy ny ten'Andriamanitra. Zay mamoa koa zany. Dia amboariny, amoa bebe kokoa. Miezaka zany ianao mamona dia kely. Andriamanitra tonga dia manositra anao. Andriamanitra tonga dia mamboatra anao. Andriamanitra tena tonga dia tena mamboatra anao amoa bebe kokoa satria ny tanjony ny amokarantsika be dia be. Io voaloboka io voaloboka tena izy io. Tena voaloboka io.
ary betsaka ny olona tsy mbola nygote an'le tena voaloboka satria maninona ny sampana rehetrarehetra tsisy mamoa an'le tena voaloboka. Le voaloboka te hamoaka voany fa le sampana tsy manaiky hamoa an'le tena voany. Galatianina 5:5. Inona tokony hitety amintsika? Inona tokony avoakantsika ety ivelany satria izay ao anatin'ny voaloboka io. Galatianina 5:5. Alleluia. Galatianina 5:5 andiny 2 sy 7. Aminaran'i Jesosy, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Alleluia. Tsy misy lalàna manohatra an'izany. Fa izay ihany Kristy efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Ireo zavatra ireo zany ao amin'ny Kristy ireo a. Alleluia. Ao amin'ilay voaloboka ireo a. Dia ny vokatry ny fikambanantsika amin'ilay voaloboka zany dia tokony hivoaka eny amin'ny sampana. Galatianina 5:2 reto zavatra zany tokony avoakantsika. Raha vao tsy avoakantsika reto dia diso hevitra ny olona ary tsy migote amin'ilay tena voaloboka ny olona. Alleluia. Alleluia. Ry havana, be dia be ny olona tsy mba migote amin'i Jesosy. Diso hevitra tanteraka mihitsy ny amin'i Jesosy ny olona. Satria inona ny anton'izany? Le sampana tsy mamoaka an'le tena izy. Ary ny anaran'ity fandarantsika ity dia izao hoe andramo ka izao miezaka isika. Miezaka. Jehova tena miezaka izay a. Fa amboary mba hamoa bebe kokoa raha mbola tsy mety, mbola tsy ampy. Fa miezaka tena manambara, maneho ny tena endrika sy tsiron'ilay voaloboka. Fitiavana. Mila manam-pitiavana tsika. Isika le sampana zany a, mila mitondra vo dia mila manam-pitiavana. Mila manam-pitiavana tsika. Dia amin'izay fotoa izay fantatry ny olona ilay voaloboka. Avy ao amin'ilay voaloboka ny fitiavan'i Kristy atsika dia tiany noho ny tenany tsika. Dia ny tenany tsy nirarahiny fa itsika ihany no eritrerety ny ankalaza Pasika tsika amin'ny talata. Alleluia. Iresaka be dia be an'izany tsika amin'ny zoma. Alleluia. Tsy ny tenany fa isika fitiavana izany. Ary mila mamoaka an'izany tsika. Tsy fantatry ny olona io voaloboka io fa amin'ny alalan'ny sampana ny afantarana. Ay dia izany ny tsiron'ilay voaloboka e. Avy taizary izany, avy tamin'ilay voaloboka fa nentin'ny sampana fotsiny. Ambasadera antsika havana. Ka raha itsika sampan'ilay voaloboka rehefa tsy fitiavana fakalana no etitsika. Dia olona tave tsiron'ilay voaloboka tao marikivy sady ohatra ny mangidy ny masiso. Tsia fitiavana. Amoaka n'ilay voaloboka tsika io a. Amoaka ny vonin'ilay voaloboka. Amoaka ny vokatry'ilay kristianisma. Amoaka ny vokatry Kristy. Amoaka ny vokatry'ilay voaloboka ny sampana. Efa tsy nesoron'Andriamanitra ihany tsika foatra mba mamoaka eny. Andao avoaka ny tena izy ry havana. Manam-pitiavana. Inona koa? Fifaliana. Fifaliana lalan-da. Aza mba hainao zany mihitsy. Nisy fotoana nandeha nivavaka kely tamina fiangonana Adventiste zay taloha. Tandrina andro sabata. Taela be mihitsy zany. Dia za rehefa nataloha mieritreritra hoe mivavaka andro sabata zany masika be. Fa misy olona zay amin'ny fiangonana atahoran'ny olona tena atao masika tena tsara ny etitra fa tena diso masika tantarehany ary ohatran'ireny olona tena ianjana. Dia efa nirareva mivantatra zao vao miala avana izy dia hoe tandremo fa dia efa hoe misy zazakely miteniteny ohatran'ny lino ohatr'izay na misy irenireo milalao ao anaty fotoam-bavaka dia misy feona fonina bonbon. Tsy tsara zany satria tokony hajaina ny tranon'Andriamanitra, tranon'Andriamanitra
fa tena diso ohatrany hoe masika tena masika sady ohatra misy avinavina tena enjana zay ny rangazy mala tsy ny tapatena ilay anavina fiangonana fa irako tsiny fa tsika kosa inona ny voany mila manana fitiavantsika dia mila manana fifaliana jesosy ry havana tena manana mpifaliana jesosy ry havana andeha hiatrika ny alim-bavaka eny amin'ny getsemane izy ny ira fiderana izy nandeha niakatra teny falifaly lalandava ny miaraka mitompo halleloia fifaliana tsy hay vidiana fa miloatra avy ao ampo ataoko foana zany fa mitarika fiderana taloha ny kristianina tena tokony olona faly lalandava ry havana mitsiky foana ianao faly foana ianao tsy ozy nireo atao tsisy ady misy ka mireny reny ny ady misy fa zay na mandalo ady azy mikambana amin'le voaloboka misy fifaliana alleloia misy fifaliana tamin'io misy ranabavy kely avy any Allemagne mipetraka mandalo ato aminay mandritra ny semaine nanomboka tamin'ny lakamisy izy ny tato tamin'ny lakamisy alina dia ody izy amin'ny zoma satria ny ato ampianaran'ny zanakay moa dia misy an'le mifanakalo hoe olona mpianatra avy any Allemagne zany tonga ty amin'ny tanàna misy anay dia samy mandray azy daholo ny iray kilasy samy mandray anankiray dia ato aminay misy allemande anankiray zay tonga tato ody izy raha baka pitso fa mahafinaritra misy tena misy fifanakalozana kolotsaina be mihitsy ny ato aminay satria tena misy zavatra na voalohany zao mampinona miprepare sakafo allemand foana mijery recette manao sakafo mety aminazy fa ny zava-mahafinaritra ozy nareo efa androany zao tokony tsy nody atoandro zareo fa tokony nandeha nitsangatsangana dia niova tampoka le programa dia nody tampoka nefa mampinona tsy miprepare sakafo allemand fa sakafo malagasy dia tsisy afa-tsy sakafo malagasy ny teo sosisy natono sy tsy asisa sosy tsy asisa moa tsy asisa dia vary dia nafinaritra nanandrana inona le vasy le tsy asisa sosisy izy na nampivary avy izy tsy mery mihinan-kanina mihitsy fa ny tena zava-mahafinaritra zavatra tsapan'izy azy io tena azonay tsapaitanana fa any amin'ny tokantrano izy tsy mba misy hoe fifaliana mememe zany ato aminay mememe fifaliana misy fifaliana foana to tokantranonay mememe mitsikitsiky dia tena tsapako hoe nisy zavatra nyraisiny tato tokantranonay na dia zay fotsiny ary hoe misy fifaliana izy zao tsy mba zatra mivavaka izy to dia misakafo zay vavaka aloha misakafo voalohany izy to dia nia dia nafiranay aloha izy ina ataontsika mivavaka sina fahendrena koa le izy tsy nanaposy tsy manjary menatra izy avy hoe avy am'zay nampianary izy hoe alohan'ny sakafotsika taitope me manambotso Angelina Diamant tahiny zao mbola tsy narabaiko nareo lonty fa tsy asisa tahiny tompo daholo tsika rehetra ho avy me manambotso amin'ny Pentecoste 28 mai alleloia dia inona zavatra tiako lazaina dia zao izy atao trano romboka tenitana mihitsy misokatra ny tareha satria misy fifaliana atao tokantranonay ato aminay tena fifaliana isan'andro misy tsisy miontsy fahasalamana mandalo ao ny karazana mety ady sy olana zao tany ampiasanako nisy olana androany fa tsy mampaninona antsika zany fa tsika tsy mahitsy falifaly ao amin'i Jesosy alleloia tonga hoany me manambotso alleloia amen dia lasa misy fifaliana le zany lasa fangaro taminay dia nipasy tany aminy fifaliana ary za mino fa reo zareotrarehetra matsy mpinamana dao le avy any Allemagne dia zareo zao miona rehefa ny mandritra ny journée miona ampianary dia fantatra fa tsy maintsy fampitantara manahoana ny tokantrano misy anareo ato amin'ny tokantrano misy azy tokantranon'olona mivavaka fa fantany amin'izay mivavaka tamin'ny sabata zao fantany hoe toute la journée zay mivavaka manao tandrona sabata alleloia dia efa mba efa zatra am'zay efa alohan'ny sakafo dia efa miandry le vavaka izy dia vavaka tsika dia mivavaka alleloia dia faly dia zao zay efa faly be fa tena zatra be mihitsy dia malahelo be sady hoe andeha ody amin'ny zoma zary tiako tenenanao dia zao inona le vo andao zarentsika amin'ny olona ny fifaliana tsika zany rehefa miona amin'ny olona tsy hoe motomototra be na hoe izaralahelo amin'izay lasa sentimental marary fo kely dao ny olona miona amintsika tantarany zavatra mampareny
vo miditsy ianao de zao mitondra ositry ny fifaliana ianao, mitondra fifaliana amina toerana anankiray ianao. Satria maninona? Satria sika manana ny vokatry ilay voaloboka, manana ny vokatry ny fanahy. Ny fitiavana de fifaliana, fiadanana. Jesosy vao miona amin'ny olona fotsiny de hoe Jesosy fiadanana, fiadanana rahalahy. Fiadanako ny avelako anareo, manam-piadanana. Mizara fiadanana amin'ny olona. Tsy mizara inona amin'ny olona tsy mizara fiadanana. Tronontsika amin'ny olona ny fiadanana. Tsika fantatry ny olona, migote ny olona miona amintsika, migote ny olona fanerasera amintsika. Hoe iny menambizo. Zany ny atao fiadanana. Ozy tany hoe inona daholo kay zany? De ozy tsika vokatry le voaloboka zany. Satria zay kristianina. Halleloja. Satria zay tokantrano kristianina. Halleloja. Rehefa ody izy teo zay de nampitodrana kadô izy, nampitodrana kadô hatramin'ny ray aman-dreniny. Halleloja. Nandalo tato tokantranonay. Kadô mendrika. Halleloja. Atao hitany fa misy fitiavana atao anatintsika. Faharipo, maharipo, mora fanahy, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Vakitsika ireo de mijery fitaratra tsika. Aiza ho aiza am'ireo mbola tsy mahatonga ho tena voaloboka tena izy. Halleluja. Amen. Fa reo ny vokatry Kristy ireo. Reo ny vokatry Kristy ireo. Tsy de tahitsika be iny satria lasa ny fotoana fa mbola voany amin'ny voalohany foana mantsika am'izao. Any amin'le John tsika zao. Venany amin'le John 5:10 tsika. Tome rano kozy adiny vevatra ary zaho aminareo. Taka ny sampany tsy mahay manoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy de toy izany koa ianao raha tsy miray amiko. Le sampana zany tsy mahay mamoa azy. Fa raha zany de manapaka sampantsika de efa iny ny ambolena. Tsy mahay mamoa azy ny sampana. Fa tsy maintsy maninona? Tsy maintsy miray amin'ny voaloboka. De taka an'ireny hoe tsika zao manana carte bancaire daholo nga amintsika sy mety manana carte daholo. Tsaiko na manana ato na ny poketrako any ambony ohatra zao ity carte ity carte bancaire. Rehefa manana an'ity ianao de zao atsofoko ely amin'ny fangalana vola izy ity. Fa raha ity fotsiny ny anananao, ozy le olona le mpianaka andro hariva mahita olona maka vola eo amin'ny distributeur, atsatoka le carte de soratana izy zay vola tianao alaina de voaka ny carte de mivoaka ny vola. De ozy le zasy ndry rovintsika tata vombanina ny karatra kely iny. Sambatry ny olona manana karatra kely iny. Tata mba hivitany karatra ohatran'iny tsika. Ka tsy le karatra ny tena zava-dehibe. Fa iny karatra iny misy compte bancaire aloha. Ny fanananao an'le compte bancaire zany ny fanananao an'le fisoratanao anaranao amin'le banky, ny anomezananao an'le carte. De iny carte iny avy eo afaka angalanao vola. Ka raha manana carte ianao fa tsy manana compte bancaire, ary ao amin'le compte bancaire koa raha tsisy ninona, tsisy ilanao carte, manavesatra anao fotsiny ireny. Halleluja. De mba tahaka izany koa, tsy mahay manao ninina tsika raha tsy miray amin'ny Kristy. Carte bancaire tsisy, compte bancaire, carte bancaire tsisy provision eny amin'ny comptenao, tsisy ilaina an'izany. Halleluja. O Jesosy hoe amen. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa, tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka. De toy izany koa ianareo tsy mahay mamoa nareo raha tsy miaraka amiko. Ary raha kristianina ianao, na tsy mbola kristianina koa ary ianao voalohany indrindra, raha tsy mbola kristianina ianao, andao hivadika kristianina. Tsy mahay mamoa amin'izao zany ianao.
ary tsisy zava-panahy zany tsy mahay mamoa zava-panahy nininona izany ianao raha tsy miray amin'ny Kristy. Ary raha kristianina nefa tafasaraka amin'ny Kristy dia tsy mahay mamoa koa ianao, tsy mahay mamoa rery ianao. Io tsy takany hoe tarika ny arany hirahira dia hoe mandeha rery ny anakay dia lasa mbola mahay mihira ihany. Fa vao misaraka amin'ny Jesosy dia tsy mahay manao na inona inona. Hoy ny Tenandriamanitra diny fadimy zany voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary zany dia mamoa be izy. Halleloia, mamoa be. Halleloia. Zany tonga dia misy vokatra be mihitsy eny aminao satria manino ianao? Vokatra be zany tonga dia amin'ny lafiny rehetrarehetra. Mamokatra be ny ara-panahinao, mamokatra be ny sainao, mamokatra be ny vavanao, mamokatra be ny tananao, mamokatra be ianao. Halleloia. Satria manino? Satria miray amin'ilay tena voaloboka ianao. Rainao amin'ny Kristy ary Kristy ao aminao. Fa raha misaraka amin'ny kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Isaoly niaraka tamin'Andriamanitra tonga dia naminany Saoly, tonga dia nahay naminany Saoly. Gaga ny olona fa nga Saoly mba maminany koa. Nahay nitaritafika niaraka tamin'Andriamanitra. Fa vao niala ny fanan'Andriamanitra tsy nahay nanao ninina intsony Saoly. Any ka lasa nandeha velona tany amin'ny mpanompo sampy na ny tany hevitry ny mpinao sikidy satria naninona tafasaraka tamin'Andriamanitra. I Samsona rehefa tao anatin'ny fanan'Andriamanitra tsisy naharesy. Fa vao niala tao amin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra, niala ny volony dia hetsika toy ny teo aloha izy ny ten'Andriamanitra fa tsy nisy ninina intsony. Tsy navita ninina sandro i Samsona rehefa ao ny herin'Andriamanitra tena ozatra. Fa vao tsy ao ny herin'Andriamanitra fa le modaka tsy mavita ninina. Sika hetsika toy ny teo aloha. Raha misaraka amin'ny Jesosy tsika tonga dia tsy mahay manao na inona na inona. Riavako. Tsisy ninona haitsika. Ny olona rehetra izay niaraka tamin'Andriamanitra, olona tsy mahay na inona na inona daholo, tsy mahay mitendry Mosesy, asam-pandahateny. Olona kely tsy mahay manao na inona ary Gideona lasa nandresy firenena. Ry Davida mpiandry ondry kely lasa mpitondra firenena. Satria ninona niray tamin'Andriamanitra, niray tamin'ny voaloboka. Petera sy Jaona araka ny teko taminareo tena sahirana ngeravana mpiandry hoe alefa tsoroa andeha hanao asan'Andriamanitra zay. Fa ampijery ahoana zany tena marina raha vitan'izany. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra vao nitory teny Petera sy Jaona avy nandalo Pentekoste tonga dia nitomany daholo ny olona. Voatsindrona tampony ny olona tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe tsara endrika. Voatsindrona tampony izany hoe voateny hatramin'izay Jesosy manindrona ny fon'ny olona tao dia mitomany ny olona fona Jesosy atao batisa. Fa vao nitory an'izay Petera sy Jaona voatsindrona tampony jereo any amin'ny Asin'ny Apôstôly. Voatsindrona tampon'ny olona. Lasa mahay manao an'izany. Nanangana maty amin'izay Petera. Nanasitrana ny marary ny Jaona satria naninona nifandray tamin'ilay tena voaloboka dia nahay nanao ny zavatra rehetra. Ary avako. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Na itory teny io rehefa miray amin'Andriamanitra isika, miray amin'ny voaloboka isika, ohatra ny misy tenenina, ohatra ny tena mandresy lahatra ny zavatra tenena. Fa vao miala amin'ny voaloboka isika na olona mahay mitory teny be salamin'inona lasa miteniteny foana sy manao mampimesy izy. Za tena mahita olona ohatr'izany. Tena ikoizany zany raha mpianatra Baiboly. Ikoizany zany raha itory teny. Fa nandeha rery amin'izay niala tamin'ny voaloboka. Fa mehezan'ny olona sy manao zavatra dia mehezan'ny olona. Tory tenina tokony anindrona fo lasa mehezan'ny olona. Satria maninona? Na dia tory teny ihany arany ataonao. Raha mitambatra amin'ny Jesosy ianao, tory teny fohy, tory teny 10 minitra, 15 minitra, 20 minitra, tonga dia mahatonga olona hibebaka izy atao batisa.
fa vo misaraka am Jesosy zany ianao zany mbola eo ihany fa efa le sampana tsy mamoa mitoro tenina adiny ray ianao vo me mankaleon'ny olona mampatory ny olona mampimememe ny olona fotsiny sisa ry havana teteny aminao androany mila mitambatry tsika mila mifandray amin'ny Jesosy tsika alleloia jerenareo tsara fa raha misy raha miray amiko nareo izy Jesosy dia mamobe taka vakitsika amin'ny Filipianina toko 4:7-10 Filipianina toko 4:7-10 ka hatramin'ny 7:10 fakiko amin'ny Jesosy manao hoe nefa tsy toy ny mitady fanomezana no ilazako izany fa mitady ny vokatra izay hitombo voninahitra reo aho fa manana ny zavatra rehetra sady manana ny ambiampy azy feno aho rehefa nandeha tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondry anareo dia hanitra kasitrahany fanatitra tian'Andriamanitra sady akasitrahany fa Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy alleloia Paoly tena nyrehare mihitsy nanao hoe za manana ny zavatra rehetra sady manana ny ambiampy azy raha amin'izao zany dia ozytsika manao moeraoera saoly tsy oeraoera zany fa ny zavatra tena izy ny tenen'ny saoly zaho izy izy manana ny zavatra rehetra sady manana ny ambiampy azy feno aho rehefa nandray an'ilay inona nandray an'ilay tsiron'ilay voaloboka nandray ny vokatra ilay voaloboka satria Paoly dia sampana tena namoa ry havana i Paoly maty tapadoa i Paoly tsy hoe natsipo tany amin'ny afo satria dia misy hoe izay iza le Jaona vakitsika teo zafady Jaona 2:20 raha misy tsy miray amiko dia ariana ny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo dia angonisy ka tsipy anaty afo dia may ary Paoly tsy ohatr' izany ny tenin'Andriamanitra hoe tombona an'Andriamanitra na fifaliana ao an'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olona marina ny olona ray zany marina raha maty dia tsy faty-antoka ao an'Andriamanitra fa maninona tonga dia tonga ny aminy izay tapahoana aminy satria marina maty alobe daholo ny mpianatry Jesosy ankoatran'ny Jaona fa zany tsy midika hoe natsipo tany amin'ny afo reny na omby reny tena nampiasain'Andriamanitra reny tena namokatra reny dia maty izy voavonjy ny vatany ny tapadoa fa izy ao an-danitra ao misy loha misy satro-boninahitra ara-dalàna mihitsy reny tsy mamoa fa ho angonina dia atsipany amin'ny afo hoy ny ten'Andriamanitra maraparanako azy 7 tsika zao raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany zany nakalazana ny raiko mba hamoazonareo be ka ho tonga mpianatro ianareo hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha miray amiko ianareo firaisana amin'i Jesosy zany dia misy teny avoakany ny tenin'i Jesosy zany mipasy aty amin'ilay sampana isika dia inona amin'izay mahatonga antsika mamoa an'ireo votsara tarehibe ho an'ny olona reo ilay tenin'Andriamanitra raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko tsy miray fotsiny fa ny mahatonga antsika mamokatra dia ny tenin'Andriamanitra ny tenin'i Jesosy mitoetra ao anatintsika izao ny tenin'Andriamanitra raha izay ny zavatra mitranga raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia ity misy valisoa eo atsika rehetrarehetra dia angatao izay tianareo na inona ao tonga aminareo zany za taloha efatra amin'ny ela be nahita an'ity teny ity dia mieritreritra foana hoe zany amba Jesosy ohatrany tsy mety tsy amiray aminao mihitsy hoe za tsy mitoetra ao anatinao ve ny teniko satria za mieritreritra nisaka maeritreritra ny zavatra io dia mieritreritra zavatra mieritreritra ny Floyd Mayweather mieritreritra ny Cristiano Ronaldo mieritreritra ny zavy le olona manan-karena be dia mandany ny volany amin'ny ohatra hoe Floyd Mayweather zany le boxeur américain
ny anara-moa de hoe ingiavola misy tenany satria manam-bola be mihitsiny izy de manana tomobily izy misy garage ao ny tranony misy garage souterrain zay de ao daholo reny Rolls Royce, Ferrari, Lotus, Lamborghini, tomobile hypercar daholo moa zany tomobile avoleta be reny daholo feno ozy hoe mba ahoana reny fitsinjarany any hoe ahoana rehefa inona no entiny za za mieritreritra hoe mieritreritra no iteny hoe raha miray aika reo ka mitoetra anatinao hoe dianga tao zay tiany reo de tsy mahita fotsiny hoe manao lista mila hanina indray Jesosy androany a de mila hanina indray a Jesosy a de mila hanina indray a Jesosy a de ohatry hoe feno zavatra be dia be ao amin'ny taninao zany a tomobile misy tomobile zato raha mbo tiana fotsiny raha fitiavako tomobile ohatra raha za de mety nareo indray hoe tsy fantatro inona amin'ny zavatra tiatsika akatao zay de na inona de ohatry mifaly be anao hoe inona iny de fa ohatry hoe diso fanantenana hoe ai tsary zany tsy mitoetra anatinao nga mateko fa inona ary zany mba hananako satria tsy azotsika ny tiany ten'Andriamanitra lazaina Andriamanitra raha miteny hoe angatao izay rehetra angatahanareo zay tianareo na inona any Madagasikara hoa misy an'ilay atao hoe la gastro pizza de zao ny publicité any mahafinaritra pizza de quantité, pizza de qualité na fanamadika hoe pizza de qualité, pizza de quantité zany hoe nina zany mba ohatrany hoe fitokambarotrany ny teny filamatra de sady pizza tsara be qualité nongeza be koa pizza de quantité miavoavo be nefa tsara tarehy be ohatrohatr'izay le izy zay ny anazy ny teny filamatra ny an'Andriamanitra indray ito a hoe angatao zay angatahanareo na inona raha misy olona manana vola ividy akanjo andeha atoke manana vola 1 million de francs izy vitaniny akanjo misy karazany roa ny zavatra azony atao na mividy akanjo fripe ray gony izy tonga de mividy abongada to de akanjo fripe ray gony to de lobaka daholy balina lobaka nareo to de fripe ray gony lobaka efa tsy haiko firy nisan'ny balina ray zay mpanao fripe eto ohatra misy balina lobaka zany de misy lobaka firy tsy misy lobaka zato tsy fantatro za tsy mahay za tsy mbola nanao fripe zay taloha fa tsy mbola tsy tadidiko varotra fripe mihitsy ary zay taloha fa zao vidy fripe ray gony ve le olona inona ny tiana hoe vidy fripe ray gony ianao sa hividy lobaka anankiray tsisy mpanana modèle unique tena iny lobaka izy anaovanao a de tonga de tsy misy ohatrin'iny alleluia rehefa nisy fotoana tamin'ny taloha de rehefa manao clip ngabo nareo mpihira de miezaka be mihitsy hoe mijery akanjo a tsisy mpanao atao clip ohatry akanjo anaovanao clip de iny dao ny olona ay fanaovan'ny olona de ohatrany tsy de tsara atanao rehefa vidy reny complet reny de zay tsy mividy an'ireny tany zay rehetra ao ampiasananay tsy mividy an'ireny mpivarotra fa misy namanay zay ava ty andafy aty avy any Italie andro mahenso any de tonga izy mitondra an'ireny akanjo reny costume reny reny kiraro akanjo lobaka zay tamin'izany miasa brode de tsisy fotoana andehanana any amin'izany beority zany fa izy tonga ao ampiasanay de mitondra tomobile de feno miantokantona anatin'ny tomobile ny akanjo de zao foana ny dokam-barotrany reo izy a tsisy manana an'ireo modèle reo de mividy amin'ireo zay de tsisy manana ndray andro vidy akanjo toy zay matsy an'ilay mpivarotra izy tika be mpividy nga hoa izy ty io rery aro izy ny ohatrany io to de anovy anankiray aro ny voaka ary avana afaka 2 andro fa ina tamina olona fotelo nanao an'le izy Andriamanitra hoe hoa tsy le izy rerika fa efa maro be ay zay mpivarotra tsisy an'io akanjo io de nanomenina ry havana Andriamanitra eto raha miteny amintsika hoe angatao zay tianareo na inona
tsy ny isany no ilay no tenen'Andriamanitra eto, tsy ny quantité fa ny qualité. Jenareo tsara andeha ohatra anankiray tsy haiko na ao raha nababilalahy Fontaine Landrina tsy ao. Raha nababilalahy iny tena zaza tena nijaly tanatin'ny aretina izy. Mety tsy nanana sary tsony za fa anatin'le cantique taloha misy sary. Fa tena mampalahelo la nababilalahy misy sparadrazy eto amin'ny tavatare reto dia iny mitazona tuyau be zay makao amin'ny olony dia iny foana na makaiza na makaiza zany dia misy an'iny tuyau iny foana. Zao mba fanarindrana babilalahy hoe zaho izy mba te ny faniriko tsy hanao an'ity tuyau ty tsony dia avy eo hanambady dia avy eo hanaovana tokantrano dia mba hiteraka mba ho sitrana amin'ny aretina. Dia inona ny zavatra nataony amin'izay? Natsoiny Jesosy izy dia nampianarina amin'izay izy baiboly dia raha iny amin'izay izy nanomboka ny ray tamin'Andriamanitra, nanomboka ny ray tamin'i Jesosy tamin'ilay voaloboka. Raha miray amiko nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia nanomboka nitoetra tao anatin'ny rana babilalahy ny tenin'Andriamanitra dia angatao amin'izay izay tianareo na inona na inona. Tsy tomobila be dia be ny nangatahana na trano be dia be fa misy zavatra mba spesial. Io tsy mitovy amin'ny angatahan'ny olona rehetra rehetra satria tsy ny olona rehetra nisy tuyau sy mba naniry mba hanatokantrano sy hananjanaka. Fa raha nababilalahy na inona na zavatra spesial tsy afaka ho angatahan'ny olona hafa zany, tsy ny olona rehetra mahazo an'izany. Raha misy zany olona hoe mitovy aretina amin'ny raha nababilalahy zany mety efa nody mandry teneniko anareo zany hoe iny 112 noperena zany. Fa inona zany ilay angatahany raha babilalahy? Hoy Jesosy raha mitoetra anatiny, raha miray amiko ianao lalahy mitoetra anatiny ao ny teniko angatao izay angatao na inona na inona. Inona le na inona na inona io? Le zavatra tsy hitany hatramin'izay. Ary io na inona na inona io qualité tsisy ohatran'io. Ary io zany zavatra valibavaka tena sur mesure ho andrana babilalahy rery io. Ary tena izay nomen'Andriamanitra nangatahany mihitsy no nomen'Andriamanitra. Mba hiala le tuyau, miala ny tuyau. Tsy mitondra an'ilay masinina tsony, tsy tondromy madrovo tsony. Mba hanana tokantrano. Ino Jérémie Fontaine, lehilahy mirijarija tsara sady tsara tarehy, pikana ohatran'ny Dario Joseph. Halleloia. Fa taviny nofony. Ary inona? Mbola ho avy koa. Ho avy ny zazakely. Dia tazomiko izay teny izay. Ho avy ny zazakely. Zany hoe angatao izay angatao na inona na dia zany azy. Hoe hiala iny dia anaty tokantrano dia hananjaza. Maro anaky, halleloia. Farafahakeliny mbola roa zanak'irana babilalahy iny, halleloia. Lahy dia vavy, halleloia. Vavy ny voalohany. Izay ny nangatahany. Zany ke io revany. Angatao izay tianareo na inona. Tsy le quantité be volobaka tonga dia ray gony. Fa le lobaka modèle unique anankiray. Tsisy mpanana. Io valim-bavaka inge tsisy mpanana. Io valim-bavaka io tsisy mpanana io. Zany mahatonga antsika mijoro vavolombelona, jereo daholo ny fijoroana vavolombelona. Fa ny fijoroana vavolombelona tsika zavatra mampioraka ny olona na dia samy aretim-bavony zao any ary. Misy lehilahy anankiray zao mijoro vavolombelona narary vavony be efa mandora zany mialatsiny. Mandora. Goka ny vavoniny. Rehefa nao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra dia hoe mpanompon'Andriamanitra fady amin'ny 9 andro ianao. Tonga dia ny ao amin'ny fianakaviana efa ho vonoiny ty havana ity. 9 andro ve itsy anakany vavony amin'io goka. Nanomboka teo. Fady amin'ny 9 andro. Mbola nandora tamin'ny voalohany. Zao zany olona zany teneko anareo nitarafina ny vavoniny ohatry ny vavony zazakely vaovao be tsisy petina. Halleloia. Iza ny anana valim-bavaka ohatr'izany? Olo io. Na inona na dia vavony vaovao aza ny ilainao menanao zany. Azafady 1 amby 20 andro fa tsy 9 andro fa Jesosy sova eo ny vadiko mba manitsinitsy anahako eo ny betsaka le zavatra eny dia fangaro. Fa dia anana 1 amby 20 andro. Sitra. Vavony efa goka efa tena hoe tena ho fatiny ho operena vavony. Tsy nandaro antsy zany na ray ary. Sitra na any izy ihany.
mety mbola mba hoavy ny fotoana ahitany an'izao fandarana zao hitahiny tompo dada ao ambany dia ao izy halleloia mbola any izany efa meantitra arety vavo zany veloma ankatao zay ilainareo na inona halleloia ao tonga aminareo zany hitahiny tompony antsika menakavy mila miray amin'ilay voalobokontsika rampina dia hoaitsika ny anao ny zavatra rehetra hoaitsika ny anao ny zavatra rehetra ary zany ny programan'Andriamanitra amiko sy ny aminao dia mba hahafahantsika mamobe dehibe miandry antsika izao tontolo zao misy olona mbola tsy narandrana an' Jesosy tsy mahafantatra an' Jesosy tsy mahafantatra ny fahatsarany ny ahafahan'ny olona fantatra an'io ny fitaovany ampiratana an'Andriamanitra dia zasy ianao sampam-boaloboka mba hamoaka ny voany ampitsiritra ny olona zahako mba tena hoe mba te anandrana mba te ho kristiana misy namany fianona zay tomany be finoana indray andro any ampianarany misy namany dia toriny teny foana io vehivavy io toriny teny dia manontany azy fa maninona indriny tsy manao ireo pataloha dia toriny teny eo fa maninona akininy tsy mihinanakisoa dia ay toriny izy tsy ny teny fa toriny teny ihany foana io vehivavy io dia nanomboka resy lahatra amin'izay diniko fa aloha tsy nanao pataloha tsony koa le namany any amin'ny collège dia tsy ninako sotsony koa rehefa ao amin'ny cantine dia avy eo amin'izay tampotampoka teo asa zay nahazo azy nisy nahampanaresy lahatra koa mba nivadika musulmane tampoka izy tomany be finoana vadika musulmane le olona le namako mety nambavaka so izy resy lahatra amin'izay hivadika kristianina tanteraka faly be ndray finoana avy hivadika kristianina hono izy halleloia inona mahatonga ny olona hivadika kristianina raha mahita hoe tezitra lava mpiady mivady lava olona miakina fitsarana lava olona zany ny kristianina ozy hoe zany tsy mba nao kristianina zany fa mahatonga ny olona resy lahatra zany mba hivadika ho lasa kristianina mahita ny voavoaka atsika mahita ny vo ety amin'ny sampany andao amoa andao anaika amoa raha tsy mamoatsika esorina ary le esorina io tonga dia eny amin'ny tany dia tonga dia malazo dia any amin'ny afo tsika tsy ho any amin'ny afo be tsy ho any amin'ny afo be tsika andao amoa votsara dia tsy dorana amin'ny afo zasy ianao fa amoa dia izara amin'ny olona ny tsirony zany hoe miaraka amin'i Jesosy ho tahiny tompany antsika rehetra hoy Jesosy hoe raha misaraka amiko ianao dia tsy mahay manao na inona te hahay ny zavatra rehetra avy ianao hoy Paoly hoe haiko ny zavatra rehetra mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay pampahery ahy te hahay ny zavatra rehetra avy ianao andao iray amin'ilay voaloboka andao tsika teny hoe tena ilaiko ianao Jesosy ho tahiny tompany isika rehetrarehetra mahay izy atao rivavaka tsika na titolo tentena fa lasa ny fotoana tsika misaotra aminareo nahatriny farany mihina fa voarainareo ny hafatra ho tahiny tompontsika rehetrarehetra mahereza daholo amarinanako azy fa nisy zavatra notepika tady dia adiniko any amin'izao toko faharoa ambin'ny folo andininy fa 7 misy teny manao hoe ratsilatsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia avokatra be halleloia Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy 7 zay teny zay tsy miverabelary to satria fa lasa ny fotoanantsika fa niomana tantara momban'izay nefa andao totsika mipasika indray zany hoy ny ten'Andriamanitra ratsilatsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia avokatra be maty Jesosy latsaka tamin'ny tany dia naniry inona le naniry isika mpianany dia isika mokatra fa tsy fatifaty foana ny mpampianatra atsika ho tahiny tompony isika rehetra amen. Raina bitrakai raha avona dia miazakazake sangi kely aoka tsy atasana fa tery ny lalana asanara maiakatra ambony ianikazona rondambo iro mba ahitanao ahita akoanao
kasima antasana fatini lalana asara saya yakacha yani jasmarun tamuibu bahaitana aita akuana Aita aku Allah ilah jalal desosio ilah jalal desosio ilah jalal dijagal kanaitai hai idanawa ni dubutu kamafini fu zefton zai siwadimu midiri uyana mahangu saniau uawatu kacamuna tunda famute isang anibisa nitakanaw kanaitai hai itanawa nidubudub kamafinifu zefton zai siwadimu midina uyana mahangu saniau uawatu kacamuna tunda famute isang anibisa Amarawan fakir ilainao Yang zavatra rehetra ilainao Hoe tamin'i Jesosy hoe ilaikanao Isanisa mila famonjena amin'ny fiainanao rehetra antsoa ihany hoe Jesosy ilaikanao. Alleluia. Tena ilainay ianao Jesosy satria te hamoa zay Jesosy. Te hamoa be dia be zay Jesosy. Amen. Ndao tsika rehetra samy miteny an'izany hoe mila anao zay Jesosy. Te hifandray aminao zay Jesosy. Te ho sampany zay Jesosy. Alleluia.
dia ho sampan'izay Jesosy. Dia ho sampana amo, halleloia. Dia ho sampana amo Jesosy. Ary te amo be dia be. Ary koa te mba ho takan'ny Paoly. Manana ny ambiampy. Manana ny zavatra rehetra. Satria manana anao Jesosy. Ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy ahatonga antsika hay sy hanana ny zavatra rehetra. Azonao angatanana dia ny zavatra spesialina indrindra azy. Fa manana anjara ao amin'ny Jesosy ianao. Misotranao Jesosy tamin'ny fotoana androany, misaotra tamin'ny toriteny, misaotra tamin'ny famelabelarana, misaotra tamin'ny hira, tamin'ny vavaka, fa tetonao niaraka taminay. Faly zay Jesosy, ary tena tsapanay hoe nandray hery zay tamin'ny anatin'ity fandaran-ty. Misaotra fa avy aminao ange zany Jesosy, misaotra. Ary ampianaro isanandro isanandro zay ay hitondra ny vo, hamoaka ilay vo, dia ilay voaloboka Jesosy. Mba hamo be dia be ny ara-panahinay, mba hisolo tenanao, hitondra ny voninahitra ao ampafantatra ny olona ny fahatsaranao Jesosy malalo. Misaotra Jesosy malalo. Dia raha ianao ny amin'ny vatanterahany fotoana tsy tapatapaka ny fotoana, ianao mitazona ny connexion anay sy reto olona rehetra tsirairay avy ilay tokantrano. Fahasoavana avy aminao Jesosy ihany. Anao ny voninahitra, anao ny dera, anao ny ady, ny saotra sy ny voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra Jesosy ihany. Betsaka ny tsy voalazako teto noho ny ankely ny fahalalako sy ny fahatakarako, fa angatahako ianao Jehovandriamanitra anao mihoatra lavitra izay manetretina rehetra izay tonga eto. Ninina mety nandrandray ny olona tonga anaraka an'izao fandaran'izao, dia mihoatra noho izany anao ataonao Jehovandriamanitra. Andriamanitra tsy to mpanjaka anay. Anao voninahitra mandrakizay dia volisy ny Satana faritra amin'ny rahan'i Jesosy tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray azy tamin'izay toerana tena hoe tamin'izay vona fafy tamin'ity androany ity. Fa ny voretrana fafy, ny tendretra zay fafy dia hamoha avy zato hoe any am-pon'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Anao ny voninahitra mandrakizay. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao any ny firenena. Andao ampandrosotsika any anabavisika Marina Tiana ao Canada. Izy no ivavaka ho an'ny firenena. Itompirana vavy Marina, anao ny fitenenana. Então, pastor, misaotra betsaka amin'ny fitenenana. Jehovah Tompo, misaotra anao izay tamin'ny fotoana nomenao amin'ny androany, izay mamy ary nifalizo be. Andriamanitra, mandrogeza be atsarovanay malagasy ny fahavalon'ny 2020 martsa anio. Andro mitsarovanay ny herim-po ty tandrazana ny ado ny fanampahan'ny malagasy rehetra. Matoa nisy lany ady na fohy ny ainy ho an-tany dia satria mamy ny Madagasikara io. Tsy takao tokoa manko Jehovah mba manome anay any Madagasikara ny alalanay io. Io ranotona ao amin'ny firenena dia na hainy fankaty na dia tsy nahalalanao ny ampamongon'izy ireo azy. Amin'izao fotoana izao efa betsaka izahay no mahalalanao, betsaka izahay samy rehetra ny voalokao. Ka angatanay mba mibebe kokoa ho entina hampandroso ny firenenay. Ampianaro izahay malagasy rehetra hitambatra aminao Jesosy mba hamoha ny ara-panahy na misehatra rehetrarehetra. Ny zavatra ataonay tsirairay na mpitary na mpampianana hatrany mpanao politika lelena sarangamisy anay mba ataovy Jesosy hamokatra aminao, mba hanana fity, mba hanana fifaliana, ary koa mba handany marina ary mba ho marikoa. Izay tokoa mantsy no lalana ampandroson'ny Madagasikara. Angatanay malagasy rehetra ary iray aminao mba havita tsakasy andavana izao rehetra rehetra. Alafirao malagasy ny sampy Andriamanitra ary azafia isaraka aminao izy ireo. Angatanay eto Andriamanitra mba iray aminao izahay malagasy rehetra ary ahitoetra aminao ary ahito fanatenao. Jesosy io angatanay mba ataovy tonga
any amin'ny Jehovah samy mivavakatona izany mba ho sambatra tokoa ny malagasy rehetra. Raha andeha atory izahay rehetra rany dia angatahanay mba aroa ny fiambany elatrao ary asa tao isary taminao Andriamanitra. Izany ny fampakay kambangay sy reriny sitrany. Alleluia, amen. Alleluia. Makasitraka indrindra ny ranavavy marina ty anatsika tao anatin'izay vavaka matsiro tena nivavaka ho an'ny firenena izy ary tena tao am-pony zany fitiavana ny firenena zany. Misaotra betsaka ranavavy marina ty ana. Andriamanitra manakireo pasoavana maro fitianao hatrany dia mitombosa dia mitombo fahasoavana. Tapitra eto ny fandarantsika. Raha mbola tsy tokeny amin'ireo an'andra Jesosy atahiny tompo samy venaina soamatsarytsika dia raha pisy maraintsika dia efa hiaraka eto amin'ny 7 maraina nareo iaraka amin'ny mampiona anaty vavaka maraina amin'ny 7 sasany alina iaraka amiko ao anaty vavaka fiambena miaraka amin'ny ekipa manaraka indray. Samita iny tompo. Ny fiarahantsika eto ny tapitra fa afaka mbola mitoy miaraka aminay ianao raha miditra amin'ny site web-ny Aki Radio dia akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao mihaino njapeo Aki Radio. Andro aman'alina io mandeha foana tsisy andro ijanonany misy tolezaky ny adiny 3 amin'ny 1:07 maraina amin'ny 1:07 mapitra amin'ny 10 maraina averinao zao fandarana zao raha mbola te hiendray ianao. Samita iny tompo samy mahery misaotra anao niaraka taminay teto ho an'i Jesosy ny voninahitra. Amen.